trano mirefy 3 sy 500 metatra toradroa no natolotry ny fikambanana fondation Viseo sy ny association les amis de Madagascar ACAM ho an'ny hôpitaly fitsaboana zaza etsy Tsaralalàna. Efa nanomboka ny asa fantarana ary izany ho vitaina ny taona 20 sy 20 izany. Antony nananganana izao fotodrafitrasa izao ny tsy fahampiany ny efitrano andraisana ny marary. Resaka tato amin'izareo zay hoe misy 900 kilos par an rejeté zareo no tsy fananana sary dia parti tamin'izay constat zay no niangan'le projet hoe anitatra hanao fanitarana dia teo zay moa zany ao amin'ilay fondation afaka manome fa tsy vitanay rery le izy dia nitady partenaire izahay dia niditra teo le partenaire betsabe hitanareo teo ngambany hoe Batimax Bazana sy le groupe Avasy ny TP teo. Domaine santé mihitsy zao ty zavatra ataontsika ity amin'izao fotoana izao satria ao anatin'izy io fanitarana ny hôpitaly resaka hoe manome zany accès en santé pour tous zany ho an'olon rehetra zany fahafahana mandrindra moa tena zany ny fahasalamana ho an'ny olon rehetra na ho an'ny sahirana na ho an'ny manan-karena ho an'ny olona rehetra. Tafiditra indrindra ao amin'ny tanjon'ny fondation Viseo ny fanampiana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny kolotsaina.